Setroka nanditso tantara indray miaina nosoratan'ny ony idealy sy natao fanambinana. Novelomin'ny Artoko sy Miartsoaly Mangina miaraka tamin'ny avitran-drian'ny Fidy sy Domona Tantelin'ny Arivo ary Domona Lapura. Fitiavana Valisoa no nandray feo. Basta no nikirakiran'ny lafiny ara-teknika. Artoko no nandrindra sy nanatontosa. Setroka nanditso. Kakizay fitia marary io ngendry efa mibaby ny elo no mpanao ratsy. Tsy rarindrineny tena simba no avoko. Setrasetra anjolaham-body koa ve kino amaritandriny epitso efa ngadra izy iny dia ataovy ampy izay no avy mpanjininy. Moramora amin'ny energia nge izy izany Tsy izany kosa kia mafy sy mavesatra tokoa ny alaheloko andrisangy rano raraka tsy azo rofina tsony reny. Mafy rineny tena tsy napoziko mihitsy hoe ho vitan'iny tovolahy iny ny setrasetra anahy. Ka na za koa aza nge dia tena sodoka ny endriny ivelany sady efa kamboto mampalahelo kely ery izy nefa dia nahavita namotika anao. So ihany aza mba nakafeo ianao ny zonana azy. Efa farahery ara ny navitako an'iny tsy afaka nanohatra akory. Efa ho 2 volana izay nefa dia tsy mety misinda mihitsy ny alahelony zanako. Aleo aloha hidina any ambanivohitra any amin'ny rehery izay mianaka ka rivotra kely fa tena mijaly izy raha ohatra izao foana. Mahafinaritra ery ny tontolo ambanivohitra Ie, madio ery ny rivotra sady tsy mareko tabatony any andrenivohitra Samy mihitsy fa mbola mandala fehevanana ny akamaroan'ny olona ety Zany ve? Tsara kosa zaniko. Neny jereo ange tsy miova mihitsy fa mbola matevina be foana reny alatazana avy ety reny. Ka rariny kosa ange kira tsy miova voarara mantsy ny fikapana sy fandoroana azy ireny ety. Miova ho ringana na dia ho kapaina azy. Hoy indry betsaka ny zavatra ringana raha foana ireny Omaina ny tany satria tsy misy ny orana sady olany tamingana ny biby dimy velonao ary na dia miponina ety aza lasa lasibatra izany koa. Izay aloha dia marina miompana ny fambolena tokoa ka ry zareo ety. Everin-kala fary zareo rery nga na dia sika koa aza nge mijinja ny voka-drasany rehefa tsy mamokatra ny tantsana ny tsy fisian-drotsy akorany. Mitombona ihany izany ilay teny hoe izay mandory tany eto mandory tany-drazana ary neny Izany mihitsy anisan'ny mandoro amin'ny tsy lany ihany angentsika raha manao an'izany Oay, variana be teto lozako aloha ny fandehana salamba amin'izay aka. Mba mailo ihany fa mangina be iny toeran'iny na iento hiaraka aminao aminy irany Tsy afaka izy fa mbola nasainy dadatoana mahakisoko. Ndeha any ary na zany aza mitandrema ihany fa somary lalindalina ny rano avaratra ilay vato be ao Endrerineny manginy ety izany tsy mbola misy olona tonga mihitsy tena niova be loha aty
efa mataonany tokoa zay no taty faranko. Reraka aza nitambe natao-tsaiko foana ny ampiana vitany Jimmy. Tena kiva fa tsy ataoko masoniny. Izy ary mampalahelo kely ery hatramin'izay nahafaty an-tady izay. Miangatra ianao ry fiainana, izay mba maniry voatra hiarina, tsy indray mandingana akory dia midaraboka. Fa nahoany? Aleoko maty fa tsy anjarako angamba ny adam-pinaritra ety amin'ny tany be fahoriana ety. Miala tsiny any amin'ny malala. Ay, misy rano midadasika be ohatr'izao aty. Sady misy vato be kory amin'ny sisiny ry. Mety azo ilomanosana avare zao io hoe. Andrekako io. Itsambikiny io vehivavy izany sa? Ie, lalina be anie io rano io e. Lanitro, nitsoraka ihany izy marina. Fa maninona koa ary iny e. Aleo vonjena na faloso ty. Mahavesatra izy zany. Aleo ampandriko eto aloha. Olona tsy mahay milomano nefa mitetateta mijoboka. Sa marina ny eritreritro hoe saika mony tena. Dia inona mety ho antony? Nefa tena mbola tanora loatra ne izy ty e. Io kosa iny fanatsiaro tena ka. Otri, ary misy maratra ne zany lohany zany e. Mety nisy vato zay ny tanty azy tao dia zay ny nahatonga an'io. Aleo andro vitako rangaty lobaka ty amatorako azy a. Fa leo mena ve no tovavy ny samamony tena tsotro zao a? Ahoanao inona moa? Fiainako izany fa tsy anao. Tsy tokony navotanao akory ne zaho e. Ka ataoko ahoana ary nijery anao amotika zao atsarana miavaka anananao zao e. Miala ianao e. Tsy matokony izaniza tsony a. Mazava. Azafady aloha. Mitony ianao. Takatro avy hatrany mantsy ny fijerinao sy ny fihetsikao. Tsy araky ny tombatombanao ny teniko teo. Aza tsara iny ivelany ny olona. Diso fantatro loatra nareo lehilahy. Tsy misy afa-tsy fitiavan-tena mameno ny atodohanareo. Sy ny lehilahy rehetra kosa angamba ka. Misy amin'izy ireny ihany manaja fatratra ny andriam-bavilanitra satria na ny reniny na ny abaviny dia samy vehivavy avokoa. Amiko rehefa vandana dia kary. Mety fotona ampitiavana angamba ty sipotika. Zay koa mahavoan'ny akamaroan'ny tanora kehitriny. Taitaitra eny dia voafitaka. Everiny fa rehefa maty angamba izy dia tapitra hatreo ny tantaranko. Ary lasa ianao mandeha amin'ny faza mikasika akory a? Aleo rangahaterina mody any aminy izy sao dia mbola hanao tao foana eo indray a. Maninona ho andriny manderery aty e. Maninona zao raha mba nitondra namana. Rehefa misy zavatra mampalahelo ange dia vadina mihitsy mitokatokana ohatr'izao fa mampivary lavo e. Inona moa ny rarahinao an'izany? Aza tezitra tsony moa e. Azafady. Mba azo ndry lazaina amiko ve ny antony nanaovandriany ireny? Mba mantsy hoe za manafa tsy haninona anao anie a. Lafatra aloha ny anarako e. Tena tsy haninona tokoa ve ianao? Eno a. Matoa nanavitra anao.
ary mbola natitra na ho any amin'ny mamanareo ihany koa. Eny ndao ary aloha hipetraka kely etsy raha tsy mainky ramose. Atso hoe lafatra fotsiny akery Fity. ary tsara narana be fity a. Mifaly mafantatra kia. Misaotra. Tsara narana fa ratsy tantara. Tena voaratra mafy mihitsy ty tovovavy ty fa dia mitomany foana. Alio hipetraka etsy dia mahalala ny antony. Tsy maintsy olazaiko azy ny fahoriana mangidy ny kohako. Mba olona tsara ihany masy ny fahitako azy. Na zany aza mila mailon rery fity fa sao dia ambody ohatra ny jimiko. Eno fa ho tantaraiko anao fofoy ny antony. Mihaino andry ary fitia. Mpinamana tokony ho 3 volana teo eo izay sy Jimmy. Mpiara-mianatra sy mpanofatrany ihany koa e. Tsy mbola tena fantatro marina ny toetrany fa vao mifindra tao ambadika izy. Zany ve? Fa ny tena mahaliana hoe inona loatra ki ny olona dia tsy misy vahaolana ka namin'ondry tena. Mandrasa fa ho fantatro tsy ho ela ihany zany. Dia mihaino anao indray ary afa toy izy hoe. Taona anjary mpinamana akaiky izay satria niara-nody foana rehefa avy mirava mianatra. Matetika niaraka nanao ento-mody tao aminy koa. Azafady. Fa kilasy fahafirika moa zany nareo raha tsy mahadiso. Kilasy famarana eny amin'ny lycée. Zany a. Ka eo amin'ny kilasy tena be fakapana be mandreborebo mihitsy. Tsy azoko. Azavaiko eny foana zany fa toy izy aloha ny fitantarandry. Eny ary. Indray andro sendra tsy tao an-tranony eny. Izay koa tamin'io tsy nianatra. Nasainy Jimmy nandeha tao aminy aho fa hoe hiaraka mita ento-mody izay. Loza fa Ny sinina. Nidiny avy any avelany ny trano raha vao tafiditra. Ary niditra avy any ambaravarakely izy. Maninona tsara? Zany e. Nagaga ihany ny fihetsiny ka nanontany azy mbetsaka fa tsisy valiny. Izy efa namalitra lamba amin'ny vavako ny reko. Ary avy eo dia mibatainy ho eny am-pandriana. Nrekako. Dia inona ho ianao? Efa nijerorona tsara mamofady tao amin'ny findainy izy. Avy dia nampiariny tamiko ny filan-dratsiny. Ndray. Fitio. Eo ankisotrolo ty rano ty a. Soa ihany amba nitondra an'ity. Ao. Mitony indry so sanatria maninona eo e. Zay ny ranomasondry fa makarary ane io e. Ka mafy tamiko ny nataony ahy e. Ny simbainy ny fahadiovako. Lozina ry lazaindry fity e. Raha azoko tsara ane zany ny tiandry lazaina teo dia hoe nanao erisetra ranofo tamindry izany bandy zany e. Ie. Tisy natoky azy loatra. Zay ange mahavoan'ny ankizy ankehitriny e. Tsy mifianarana no imasoana fa variana mifanatotoloana. Mijery an'izao zavatra mamoetra rehetra zao ihany koa ka tia manandrakandrana. Nefa tsy fantany fa sady manimba tena mamotika ny hafa. Tena potika e. Nanomboka teo dia narikoriko any tenako. Aza manamelo tena amin'izany fitia. Ary etsy mifafako ny ranomasondry fa tena kotsa be mihitsy anie ny tarehindry e. Ka tsy zakako mieritreritra an'izany ry lafatra. Na dia zany aza tsy tokony nanao an'ireny ry e. Tsy vahaolana velively ny famonoa tena. Ary raha sanatria ka maty eo ndry dia nanahoana ireo ray aman-dreny ndry mpiray tapo. Efa nody mandry dada fa ny sisa no amin'ny mamelona. Zara teo koa vavy tokana. Ary zany izy. Saika iririny zany ny endry e. Eny, tsapako tokoa fa tsy netiny nataoko. Zay ny lazako ny antony tery aloha hoe saika ny sombandry ny tenandry. Tsaroa fa tsy manam-paharoa ianao io. Ny tiako lazaina dia hoe
tena zava-boary fianao tsara antsika olombelona fa tsy mitovy amin'ny biby. Nefa dia tiana foana tsotro izao ny fisiantsika. Marina tokoa izany. Tsy mba nandinika kely akory aho. Tena misaotra re tamin'ny vitanao tamiko. Ary itsanganao aiza indri? Andeha hody amin'izay aho fa miandry asa iny eny. Tena ampy izay nataonao tamiko izay fa mankasitraka. Fa tsy mahatoky ahy ihany koa ve ndry e? Miala tsiny fiafa-kenda ka mahay mitsako. Tsy mahatoky lehilahy tsony any iza n'iza. Mba efa niresaka elaela ihany ve itsika dia mbola miahiahy foana ry? Eny e, tsy omeko tsiny ry. Nefa elako tsiny sahady fa tsy maintsy manatitra andry aho. Eto aty entiko reny lambo reny. Fitio, mba hainao ny za azafady? Fa mbola inona ihany e? Tsy dia mazava ve ny teniko fa tsy mila lehilahy na dia atao namana aza? Mba mety eza moa haino ahy e. Inona? Ry kosa ho aho mora tezitra. Tsy mety angy tezitezi davy io fa mahantitra vetivety e. Ninona mitrango eo amin'ny fiainana dia araho tsikitsiky foana fa sady mahasalama izany no mahaela velona koa. Maty amarina. Neveriko fa hiteniteny foana ty lafatra. Ay tsy mitovy amin'ny akamaroan'ny lehilahy amin'izao kosa. Mbola lavitra ve kiny misy anareo? Efa ritazandry e. Io manovavary eo an-tokotany io izao neninay. Ary tena mbola tanora ny eninareo izany a? Ie, 17 taona hono izy niteraka anahy. Zany ve? Ary kely niteraka anie izy izany e? Betsaka ny tratra ohatr'izany amin'izao fotoana izao a. Niteraka aloloatra nefa tsy mikatona akory ny lomaleny. Inona koa ny tianao lazaina amin'izany? Ka tsy mitandry tena dia kely mibontsina ko. Nefa matetika sady mbola tsy anasa ny tsy mahaly eo tena akory. Any ka vesatry ny ray aman-dreny avy eo. Andray, mamela akaiky ange ianao izany e. Aiza koa e. Ndry kosa mba efa niezaka nitandrina fa voasotasota e. Ny sasan'izany kikika dia jamba ny fitiavana ka hadrandray vao fitaka e. Nefa hafa mihitsy ny tovovavy madio miditra amin'ny tokantrano izany. Azay ny vadiny. Zay aloha e. Soa ihany tsy be voka. Raha izany angamba dia tsy haiko tsony. Ka zay anie ny antony lazako andrio azakivy e. Namaloko aza androany. Raha pitso mbola amiratra. Ara sanatria ka be voka teo izany ry dia nanala zaza ve? Tsy maintsy hoe zaiko. Fa minon'olona koa anie izany e. Mananjoa ateraka daholo ny zaza na tamin'ny kerisetra na tamin'ny fitaka aza ny nahazoana azy. Ka za kosa ve mbola mpianatra dia hitaiza sahady ho ianao ka? Ny zava-mitrango eo amin'ny fiainana kina natao hatrehana. Raha esorina ilay zaza tsy mana-tsiny, mety ho dia davona ny ray andro any. Misy famarinany ihany aloha izany e. Zay anio ah. Raha tsy fidy ny nahazoana azy dia mbola misy vahaolana foana. Ny marina tsy mba maty. Fa na izany na tsy izany aza, miezandry nitodika amin'ny anesy ny ampitsy dia adin'olona lasa. Efa miezaka e. Fa tsy maty ato an-tsaiko ny endrik'ilay tsy mataho-tody iny. Avelao izy ki ho any fa noavindry banjinina. Reny le efa zatra manimba kizy vavy ka tsy misaina kely akory fa io fafinaretana io anie mety hivadika fafinaretina andray andro any. Mampime akoho ty filazanao azy ka. Ka hita fa marina izany ko. Okizay fa mijery miketrona be riny eny mahita antsika. Sady maloto be ny akanjony no rovitra. Io matokitoky olo ihany ny anararoatan'ny olona n'ity fitity. Miaraba tompoko. Salama. Fa izy roneny ny lafatra. Lafatra izy? Sady ohatran'ny vahiny eny ety izy e.
aleo rangaloha mba apidina kely an'ity kovety dia avy eo tsika miresaka raha mety. Oay, azafady io fa apiako ianao e. Ahoana tsara hoe Zany ho raha tara kely foana dia sepotry ny rano taofy ity. loso zany marina sady tsy mahay milomano akory io adala be io e. Ay, neny koa fa adala be ahoana koa ny olona. Ko raha endry ve kala hamono tena ka za mihitsy ny antony lazako taminy fa tsy tokony hanao an'izany anie izy e. nareo ankizy ankehitriny engeo tena tsy mba mandinika mihitsy alohany hanao zavatra azay e. Efa lehibe kory neny dia be filazo eo nefa. Fitia marina tsy azo lavina ny andreninao. Io ve atao mahagaga anao tsy mahazo aina mihitsy io raha tsy mamaly. Bediko amin'izany riry Fitia fanaja ny ray aman-dreny ka tsy tokony valivaliana ohatr'izany. Nga olombelona toy izao tsika raha tsy izy ireny. Sermonina foana koa ny ianao fa aleo andeha. Fitia lasa ihany izy marina. Miala tsy indrindra rehefa mbola sorena tamin'ny voina nahazo azy iny zaziny ka tsy hita izay anaovana azy. Tsy maninona re zany fa io veo foana izy ezaka hanampiasa anadolony an'izany. Zany eo ihany fa tena misaotra betsaka ary lafatra tamina mijenao amin'ny Fitia. Kosy tsy misy tokony isoranao ny amin'izany. Adidy amin'ny mampiray tany-drazana angina ataoko ry neny e. Samba teo amin'ny fiainako ny nahita tovolahy endry sy manam-panatoa anao. Mety amiko ny tohizan'ny fifandraisantsika ka aleo omeko anao ny adresy misy anay any Antananarivo e. Aiko nareo avy any. Ie ao aloha mandroso fa aiza ve dia ho fahanandresaka fotsiny. Aleo ngamba ho zokony any ariana fa miandry akoho izay ny namako. Fa aiza ry zareo? Eto tanàna ihany ka tobery amin'ny tranon'ny Gasolo le sefipoko tany ery mantsy izay telo mirahalahy. Ay miasa ety nareo? Ie ingénieur momba amin'ny fambolena izay. Tsara kosa izany ko izay mianaka indray maka-rivotra kely ety amin'ny anadahako e. Mety mihitsy izany. Ny olona tratra amin'ny famoizam-pohatra azy mantsy tena mila akekezina sy fatohana bebe kokoa. Marina tsy azo lavina tena olom-baniny ianao toy izy fa vitsy ny olona manana toetra toy izany. Noho ianao dia mbola velombolo ny zanako. Ankeo vao nahita azy mena ndritra izay 2 volana izay. Taoriana ny herisetra nahazo ny zanako mantsy dia nanjary marivo ranomaso izy. Samy mino fa efa nilazainy ianao momba an'izany e. Ie efa nitantarainy ka. Oay variana teto marina. Eny tokoa. Andrasy vetivety eo angeza ka penina sy taratasy amezako an'ilay adresy. Andao ary. Mba aiza ho aiza eto Antananarivo ary ny tovolahy iny no mipetraka. Hitako malahelohelo azy izany mantsy Fitia tato ato izay. Angamba tia hita azy. Tsy atao masina aloha fa ohatra azy mihitsy ny riko vonantoko e. Variana be ngeny an'izany e. Fa misy inona? Fitia ndry koa manaitra efa ela angandry iny teo. Vao tonga ka ndrava loha izay androany. Ay kosako ka nanao ahoana ny tany am-pianarana? Nahasorena ry neny nataony ankizy tany Fa naninona indray e. Efa nalaza be sady ange iny resaka iny e. Dia hita neny esoeson'ny ankizy sasany Ka maninona raha tenenina mpampianatra ka? Efa niteneako fa aferanareo tanora izany ozy le madama ray izay. Andray mba toetsaina mpanabe ve izany? Indrindra fa vehivavy ohatry ny tena ihany. Tsy haiko e. Na zany aza misy raha misy mampianatra anay izay mba mampahery asy miteniny ankizy.
Izany eky mendrika atsiana hoe mpanabe mahay manampy ny mpianany araikevitra raha tojo zavatsarotra fa tsy minimikimby fotsiny tsotro izao, indrindra tokony ho fitaratra amin'ny zavatra rehetra. Ohatra misy fiara mijanona nge ao avelany eo izany ry neny e. Hoay, eny tokoa, dia hoy zaretsy. Ndehana hoe kilo jereo eo dia ampandrosoy. Ndraso ary loha jereko vetivety e. Mandrosoa ianao, aza mihafahafa e. Misaotra. Mba hitanao kosa le tranoko. Sahatro hita nge akory le adresy e. Ka manahoana ky ny fahasalamandry? Salama tsara tsy manaka. Ary ianao? Toraka izany koa. Ary aiza ny eninareo? Atsy an-dakozia atsy. Avy dia mipetrapetra fa atsoko vetivety izy a. Eny akia. Nitadoko le selaka sendra vato raha lafatra. Sadavy ny vorony arak'le fiteny le zanak'olona. Tsy ny endry ny velany ihany fa na ny toetrany aza tena mambabo fo. Zazavavy montina, sopiaina toy ireny angany tena mety amiko. Tsy roa mijilajila stila mody roa. Aleo faresahako manginany ireny rehefa misy fotoana malalaka. Tsy ahoako izay lasany ihany. Sady tsy fananiny koa ne ireny. Tena ialana tsia fa tsy mba misy zavatra harosanao akory ato fa vao hikarakara i. Karakara ao miadana rea. Tsy dia izay loatra mantsy ny atondriako aty fa antany vaovao fotsiny. Misy vaovao mihitsy ka efa mba niovaovika ala fity fa tsy toy ny teo aloha intsony. Sa tsy zandry fity? Neny koa. Azafady rehefa lasa menamenatra be ngeny anay io e. Zany ve? Hitako ny voaramena foana teo. Zany akory tsy hoe manaikitra ry fity e. Lainga ankanto izany fa vazivazy ray lalana fa tsy mareradreraka fotsiny izy io ry lafatra. Dia tongotra mandroso sy miverina kosa moko. Nga, zany afaka manatra sy mitsinandriry fity rehefa avy miasa iny e. Tsy dia mifanalavitra raha teo koa misy atsika. Sady ohatry ny manana fiara ianao e. Ie. Oako izao foana fa aza misahirana e. So anahirana amin'ny madama. Madama? Mbola vao hitady ariko. Eo dia mandainga be eo. Olona ohatran'izao ve dia tsisy madama. Mba marina ane zany e. Fa ahoana ahoana mandeha tsara ve ny fianarandre ao e. Mandeha miadanao. Oay, tena maiza ny vary izany. Ilozako vetivety aloha nareo a. Aleo ry ny mifampidiniko a. Eo ihany ry fa izany anala fanginana amin'ny vahiny eo. Fa maninona ho afy tiany tomaliko kendrika izany e. Tsy voatery ho lazaina amin'ny olona daholo rehefa olana rehetra izao a. Fa nahoana kosa ka efa namandriany zary fity e. Reny namandreny mihitsy matetika amin'ny mamadika. Ary tena tsy dia mety le vehivavy minamana amin'ny lehilahy. Fa maninona? Ngamba efa diso fantatro ny zavanitranga tamiko sy tamin'ny Jimmy. Aveko foana ry fity fa tsy mitovy ho any toetran'ny olona. Ohatra zao, laha tokana sady tsy manana anabavy, nefa dia tsy nisaina na dia kely akory aza ny hoe hamotika vehivavy. Iza ny mahita? Izy hoa dia tsy mety mahatoky ahy mihitsy. Eny tsy manometsiny andrea. Fa na tsy raisindre ho namana aza dia mety eza mba hizaramiko ny zavatra mampalahelo andry e. Ay, koa satria misisika te halalinga dia no tsara ary a. Zay ahay.
sa raha io tena kamo. Dia izay adalan'ny ankizy ve ki no andehanim-banydry ny fianarandry? Ka masosotra tsinonako. Avelao any zareo fa ny fianarandry atao tsara e. Rehefa milofondry dia mangina eo foana ny olona, fa raha vao manokonaka kosa nefindry avy dia iomezany. Hita fa faly avan'olo mihitsy ny akamaroan'ny ankizy ao am-pianaranay e. Toe-tsaina tsy mampandroso izany faly amin'ny fahorian'ny sasany izany e. Rehefa kivy ny namana dia tokony hampaherezina izy fa tsy vao may hoe akoraina ohatr'izany. Atao ahoanako? Voa aloha zao za dia mangina. Aza kivy ambony ihany fa mbola eto izay sineny no anandry e. Mandroso rakizy sakafo efa misy vonina ao a. Neny koa. Aza dia misahirina rehefa manetsa be ny mbola ho avy e. Vao samba ny veno ny tonga aty dia ho fahanandresaka fotsiny e. Andao mandroso. Nanaiky niaraka amiko ihany ankindriko. Marina raha tsotra manonofo izany a. Na za koa aza nge tsy mino hoe mbola isy lehilahy ity ahy ihany. Io ny ray fa tady hitomany a. Azafady lesy a, raha ho nasendra nandalo iny. Fity eo. Hitandry, ny ankizy vavy tsy manaja tena fa mizarazara ny tena no tombam-bidy no ahina tsy hanina anjara kia. Fa tsy ndry tsy madio tsony satria setrasetraina. Ny vodi-tsobika raha ny ho ny manatandrify. Tena sambatra be manana anao. Tsy mba isandro ny tovolahy-panala roatr'irony ianao sanatria fa dia entry. Sady tsy fangorahana kiny ny tiavako andry fa tena fitiavana. Aza manandry fa tsaiko hatrany mandra-pahatonga ny raharahantsika. Mankasitraka fa te mamy ahafahako miomboka faliana aminao hatrany izany. Fa hono ah? Ahoana ki? Rovinaka ihany hoentin'ny lampiseho any amin'ny ray aman-dreny lahy. Aleo ki malala rehefa mivaly ny fanadinana ka afaka baka somatsara ndria. Andray kosa miandry afaka izany izay vao aroso. Eny aki, satria efa misy maro-pahaizana fahandry mitady azy izany raha sanatria tsy eo tsony a. Dia raha tsy afaka izany dia ahoana? Mbola miverina manala andraiko. Rehefa mba misy diplôma nery malala dia tsy ambanimbanian'ny olona izany e. Endray ariko. Be fitiavany ity lafatra ity ka. Engany mba tsy ova fa matetika matsony ny olona rehefa any atokantrano vao maniry tandroka. Dia mankasitraka ny setsy ny hafahafan'ny laza taminay ray aman-dreny. Tsy nanala baraka anay se fa nanaja tanteraka. Araka ny filazany se azy teo dia hoe ray foky tany amintsika eto le zazavavy. Mba izeto ry se. Eno a? Mba tena tianay ho fantatra? Mety fahinareo ngamba izy fa za vao aingana ny nahalala azy no za le nandeha lava io e. Toa hoe vao mifindra tyty tamin'ity taona ity mantsy ny zareo fa tiany alaka misy teny foana mipetraka hatramin'izay. Zany ve? Mba iza re zany? Eny, na iza aloha izy na iza rehefa tiany se dia mitsodrano tsy misy arakaraka izay ray aman-dreny. Tolozanao kory faly? Ahoana kosa raha matoa? Na dia pitrongo vao manasa manan-kilema sy variraka izany izy dia ekenao foana. Fa angamo raha matoa ity tsy olombelona izy ireny a. Rehefa izay ny safidiny zanakao dia tsofy rano izy. Koraty zanaka tsy tiany izy tiako. Ilaina fantarina ray no mombamomba n'izany ofinanto izany a. Eny, ekeko izany. Fa diso tafahoatra loatra kosa ny ianao na izany aza. Ninona lazainareo dia tsotra ihany ny anteniko a. Landiny indray dia tsy mba hanambany tena amin'ny olona ohatran'ireny. Andray kosa tia mamo. Mba sendra nitsikiny vintany ianao na tongana ohatran'izao dia manambany ny hafa. Tiako izy mamon dia ampy izay a. Dia ho hitantsika eo ary izany. Ary aleo andefa resaky ny tsy misy atao koa ny ianareo. Aza entina atao tranoko ato fotsiny rehefa tsy mitovy firazanana amiko. Za koa tsy mila olona tsy nahita fianarana sady taizana retina amin'ny fahadiranofana. Mampime sady mampalahelo ry mamonty fa nivaivana ho azy ka.
ka raha tsy tady asa izy tiako. Aza miraharaha izay vavan-dramatoa iny rysea toetsaina lomorona ny azy. Ento ety mba ho hitako izany vinandro keliko izany amin'ny farany herinandro. Enindro papa, miandro ny valim-panadinany fotsiny izy dia entiko ety. Neny ô, neny a! Fa misy inona? Mivaly mibaka ary neny a, afaka? Zany ve? Arabaina kifo ty a, notiventina ny ranona tsakaina. Tena faly ary neny a. Ka na za koa aza angeky ahoana mihitsy moa ny soafaly amin'izany vao voalazaindry izany. Rehefa miezaka tsara ny fianarana angeky ny zanaka dia feno fifaliana izay ray aman-dreny. Fa hono a, efa reny lafatra ve? Izy mihitsy ary niaraka tamiko nijery azy taniko. Entiny any amin'ny zareo ony ara-pitso. Ay kosa, mahalala fomba tsara rehefa ny antranon'olona. Sady tena mpanefoefo be hono ireo rafozanareo ozy rondro. Mba tia mitsikilo fiainan'olona koa iny namaneny iny. Tsy ny fiainany no atao izay mahamety azy fa dia tsy atao mahagaga angeky itsika vehivavy reto indraindray e. Raha tsy tia fosafosa dia mety tsara velatsy. Finona indray. Efa ianko mihitsy ange ny fanaratsian'izy menakavy ahy e. Indrindra ireny resaka momba ny Jimmy ireny. Aza mivaky loha amin'izany fitia. Io tsy izay milaza ho namana rehetra dia ho faly aminao daholo. Fa avadika aloha ny resaka e. Ahoana ry neny? Mbola mazoto hianatra ve ndry? Miala tsiny indrindra. Efa tsy te hanotsony ary neny ka. Fa efa te hanambady? Tsy moramora angery fitizana mitondra tokantrano izany e. So everindry fa tsy iova io rehefa misy zaza. Sady tsy kilalao ny fanambadiana ka ilaina fahamatorana tsara aloha e. Sodrany reo mena. Milamina foana io rehefa misy fifandeferana sy fifanajana ary fifankatiavana eo aminay. Za ve moa tsy sodrany fa mba mampiomana ny saindry fotsiny asa hanapika andriko. Mankasitraka rery ny be fitiavana. Ao aky mandroso a, atao fotoniny any aminareo ihany ny aty. Misaotra. Ahoana ny fahitandry azy? Mahafinaritra be aty aminareo. Salama tompoko. Fa iza koa ty? Angana hitam-panampy vaovao ihany ela? Andray ry neny za mba toetranareo. Hitako moa tsy mahatamana piasa mihitsy ato. Ay mpanambany olona. Fa nisy nahadiso angany teniko teo lafatra. Diso be mihitsy ianao e. Maninona raha miandro fampahafantarana aloha. Io anie le olo tiako lazaiko anareo sy papa e. Inona tsara? Fangalany ny tovavy ny arivo ny tomirony any ambanivohitra ty ianao. Miangavy anao ary mamomba angina raha mety a. Ny aza ke ny tanana ihany ny ambany fa ninareo ny toe-tsaina mihitsy mirefarefa amin'ny tany e. Sady ety ho ahy io no mipetraka. Fa hatramin'ny vinandray moa ty zanako lahy no miseho mianan-kendra no hitra ohatr' izao e. Tsy mianan-kendry velively a mamao fa mampalahelo aloatra le zanak'olona. Jerenge, tena menatra ery izy. Inona ny raha rahiko an'izany? Ary lasika ala mivoaka fa mamindra fahantrana aminay menakavy fotsiny. Tsy mahazo mivoaka eo izy raha mbola zany za e. Raha tsy mety aminao ny janonana iaho dia miandry amin'ny papa zay dia miaraka mivoaka eto zay. Ary aza mana tena niverenako etsony. Andray? Dia izay fakofakon'olona oatra an'io ny anakalozanao ny reninao nahitanao masoandro. Tafa oatra loatra kosa ny vavanao ry mamao a. Ka za tsy mila an'io e. Aleo re za handeha ry lafatra. Tsy anjara angamba ny atsika. Lasa mihitsy fa marikiriko. Iza marikoriko? Papa? Salama kia. Ndre le hovinanton'ny papa. Samba ny aky io zanak'ilahy io mba nitondra tovovavy tato an-trano. Aza manandry fa endriny anay io. Efa azonao tokoa angamba ianao ty ry faly ka. Zanany tsiray voany be manaiky daholo.
fa tsy mety mihitsy ve raha tsy mipetsipetso ny hovavanao io e. Mba menatra ary landy a. Inona moa no tokony hamenatra anahy? Adinao angamba nandaniko vola tsy toko tsy firoana io zanako io. Noho izany zoko mikatsaka an'izay hasoa ny fiainany. Fitiavan-tena tsotra izao ny ianao fa tsy fitiavan-janaka velively raha matoa. Raha tena maniry ny hasoa ny lafatra ianao, avelao izy hifidy izay ho vadiny. Ny fitsinjovako no avany izany everinao fa famitehako azy. Mazava ho azy. Ny faneriterenany safidin'olona raha matoa ity dia didy jadona. Mifona re tompoko. Aza atao mampifamaly anareo re izany fa avelao andeha. Tsy mivoaka eo ndry fitira tsy milamina izao raharaha izao a. Miangavy andria. Fa mitampina inona nefa amin'ny masony lany tsy mahita andreny zanak'olona mitovy amintsika ireny? Tiako izy ry maman a. Ny tena fitiavana tsy hijerena saranga sy ny sisa zany. Mety amiko ny toetrany dia ampy izay. Marina mihitsy izany ny sery lafatra. Rehefa tiany se izy dia aza misalasala. Sady izany loham-pianakaviana ato dia izany tompony teny farany. Rehefa tsy vonona ny reninareo, ary soa fa za afaka hitsodrano anareo roa kely. Ay, dia ho hitantsika eo ary izany. Arabaina ry izy roa fa vita soma tsara ihany ny rahanareo a. Mankasitraka reriny eny a. Misaotra indrindra. Faly izay mivady fa nanampy anay be da be ianao. Tsy misy tokony isoarana izany anaka fa adidiny iray aman-dreny mitsodrano ny zanaka. Fa maninona hoa tikala fity e. Toa miteny mihitsy sady malahelo. Tsy tokony ho faly kosa ve ndry e. Eno a. Andro miavaka antsika roa ve aky androany dia mitomany ry. Sa ranomasom-pifaliana. Azafady. Raha onakely tsena nandalo io fa tsy hoe malahelo akory aka. Faly azafa tanteraka ihany ho faniritsika. Tena marina. Ndahoary andeha amin'izay fifamiandry antsika papa e. Mba andraso any anaty fiara vetivety fotsiny any azafa iresaka kely amin'eny. Aza tao ela ary fa efa somary mandroso alina koa ny andro a. Veloma mandra-peo naneriny eny a. Dia mba mandalondalova ihany any an-trano. Eny re anako. Fa inona mahazo andry malokendrika be ohatr'izao e. Miezaka ihany ndry manafina fa hitako foana mantsy. Tsy misy ninina fa aza manany eny. Fitia. Zanako angendry e. Misy antony fihetsika indry io fa tsy mandehandeha ho azy akory. Dia ho lazaiko anevy. Iza tokoa moa ny tantarako ny alaheloko afa-tsy sy lafatra ihany. Fitio a. Lazao aneny eky hoe misy inona. Efa mijerijery be aty ange mivadindry e. Reny tokoa ianao rineny ka tsy hanafenana. Hitaneny. Ndreny lafatra nge ka tsy makasitraka amin'ny fanambadianay e. Ao anaty tsara. Fa maninona hono? Tsy mety aminono ny olona fadiran'ovana ohatra tsika. Hitako moa tsy mba nanatrika mihitsy izy tamin'ny dingana rehetrako. Tsy marina akory izany le hoe tsy salama izy. Ie, fomba nataonay ampitony ny olona nasaina fotsiny izany fa izay ny tena marina. Andre kakio. Tena ninona ianao izao vao niteny an'izany ka? Neveriko fa ho tonga ihany izy androany. Izany ny antony nampitomany ayoriny eny a. Tokony laza tamiko ihany ndry. Ny fanambadiana tsy voatsodrano indray aman-dreny angery zanako ka manahirana e. Tsy hitakory neny izay atao a. Nandahatra amin'ny farany mihitsy izy. Eny e. Efa vita izy ity fa torohevitra amindry fotsiny a. Tia avy tsara ny vadindry dia mahaiza mandefitra fa izay mampaharitra ny tokantrano. Misaotra betsaka ry neny a. Tsy misy ataoko raraka tany izany rehetra izany. Ty momba amin'ny maman tazako tamin'ny fitsikareo teo mantsy izany. Ie, nanadiady mafia izy dia voalazako.
ndreaky aza mirarany fankahalany mamoany rehefa mifankatytsika dia ampy izay ny fifampitokisana ambanin'ny fanajana no mampaharitra ny fanambadiana ka na inona taony dia tsy ravan'izany fa hono tsika moa amin'ny zareo ihany no mipetraka sa raha ny tokony ho izy dia mitokantsika satria tsy dia mety loatra ny zanaka efa mahaleo tena miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny saingy papa miteny hoe malalaka ny trano dia tsy tokony hanofa trano tsika eo dia malahelo indray izy avy elao any aky izany ka ny fitiavako andriaka ijerena ary avy miondany atao tratrako izany vady malalako izany efa hotely taona izay mivadiana sy lafatra nefa dia tsy mety mahazo zaza mihitsy toetrandreniny anefa mila tsozakako tsoa dia inona ny atao raha mba mitaraina amin'ny eny dia mandeha fera foana ozy izy za koa asy an-daliny tsy te tantara zavatra maro amin'ny lafatra andro mampiady azy amin'ny mamo variana be anie ny vadiko izany dia ahoana kia lafatra ary to tonga alobe landro any fa misy inona avy alondry aty somary lavalava mantsy ny resakitsika fa misy inona ary ohatra ny hafahafa izany ilay vadiko fity nanahoana ke ny tontolo androndriandroany nafinaritra sa ny famaly indray nareo sy mamao ahoana ozy lahy teo efa fantatro ane hitako amin'ny masondry fa avy ny tomany raindry io fitia tsapako ny zavatra mahazo andry nefa tadio fa misy farany ny zavatra rehetra ary ataovy toy ny setroka mandalo ihany reny rehetra reny mety anditsoka fa tsy mampikorapaka tsy azo koza ny sary teniny lahy zany zao akia andeha indray arapitso dia ahoana voatonga kosa ve dia andeha sahady tsy elaka izany ho any fa raha sendra manao toetra tsy zaka amindry mamao dia mandehanany amineny indray ary atao ahoana fa hiasa no alehan'ny lahany ho tsara mandroso tsara miverina aza malahelo aky vadiko fa fitiavako andry daholony izany misaotra indrindra fa tena matsiaro sambatra manana anao aina mifetra amin'ny fiarahantsika azy eo ty fazakany vavy be eo maman merena teo tsy piasa tena Korlandy maman koa za ange akory tsy hoe malaina iarina fa mbola manentaina be le rantsoko ny velesina ho maliny reny ny alehana ry ty rehefa raha tsy vintana mbola izany anaovako an'ity fa dia inona loatra ary maman tsy hitiavanao aty efa ataoko daholo izay mahafaly anao ato sokafy tsara ny sofindry dia ale teo tsara ao an-tsaindry ty teniko ty tsy mila olona oatra ndrio vinantoko ary kiala efa nabaribariko hatrany am-boalohany izany fa dia nahoana loatra inona ny tsiniko mahanangaza ato izy mahandrasa fa ho avy any Tsoely tsika efa reko tamin'ny rondro avokoa any amin'ny fiainandry vehivavy ratsy fitondran-tena fa inona angano lazainy tamin'ny maman iny angery maman efa tsy tia hatramin'izay fa nanimy mihitsy miasa ato anaratsiny tsy misy olona mankahala fahatany izany ndry amina misy antony aho sady ela be izany fa ataonao inona iny maman aleo fa raha nakoaniny amin'ity rehefa maty ty aleviko ohatran'ny alika izy anao hitan'ity eo faly iny efa lasa lafatra koa any amin'ny faritra tseriko amin'ity ondanyity mitarehan'ity dia aleo sempotrany maman avy elao izy fa iny ty ataonao lafatra fanga
Nanahoana ny zanako? Neny, zao hitanao zao, saika maty a. Mifona kifitia. Mamela fa atsoko ao fa iova dia tsy amerina tsony akia. Raha zandry tsy mamela ny ovelively a. Tsiry neny a, tsy nampianatra an'izany toetra izany ilay reniko. Fandeferana sy famelana trano na matsiny ahatrizay. Na dia izany azy iza mahalala raha sary mihetsika fotsiny koa zao. Tsy misy olona tsy diso ny fa zava-dehibe ny finiavana iova. Maman ô, tiako foana ianao ary mamelanao amin'ny foko rehetra. Zany ve aky? Andray zany hafaliako marina. Misaotra kifa tena be fitiavana tokoa-ndria. Zao vao tsapako fa tsy mivola ny tena arena fa nitoetra tsara nanana. Tena zany tokoa very mamo. Faly raha tena avy ao am-ponao tokoa zany teny zany. Ary ho lasa amin'izay ny ratsy rehetra. Na izany na tsy zany, miala tsiny ry papa fa vao navita trano a. Dia hifindra izay ao aorian'ny fanokanana azy. Marina very lafatra. Dia ilozanareo zany izay. Eno a? Anginange ny tanàna raha lasinareo e. Mba hanamafy ny fitiavantsika ary maman dia misara toerana kely fotsiny a. Tsy tsara loatra mantsy zany hoe zanaka izany miaraka mipetraka amin'ny ray aman-dreny foana. Marina mihitsy izany. Ny havatiana raha teo hony tsy rahamonina. Izany eo ihany fa ay izany alary lafatra efa nampanamboatra trano tany ho any dia tsy niteny a. Ka mba tiako atao surprise kosa satria sady ilay izy nge tsy dia lavitra fa eto Antananarivo ihany e. Tsara be zany. Tsy androko ery ny ahita azy. Fa hono a, tamin'ny fomba hoana ho any nafantarana ny zava-nisy tao an-trano ankeo iny. Ay tokoa moa mbola tsy lazaiko anareo. Eo fa ho tantaraiko fohifohy ary. Nalahelo mafy andriny eny. Dia ny angaviany mba hamatatra an'izay zava-misy marina eo aminareo sy maman. Tapaka ny hevitro fa ametraka kamera tao an-trano a. Mody hoe hiasa nefa tsy nandiha akory fa niafina tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay sy papa. Niafina tao mba hanara-maso ny fandehan-javatra. Hitanay tao avokoa ny resaka reo sy maman. Ary teo ny nahalalana ny marina. Niazakazaka mafy ho any ambony a. Avy dia nitakako ilay varavarana nidy avy any anatiny. Dia izay. Andray, ty lozako marina. Okizay ry maman a. Efa lasa iny fahatao anatry ny sisa. Zany mihitsy ry landy a. Fa tsy tokony efa hivoaka amin'izay ve alohatsika e? Efa tsy maninona angefy ty e. Mamambola ho avy kosa hoe ry papa. Fanga. Eny tokoa. Zany tokoa ry fitia. Nga mitoejaziny ry. Ie, zany lazain'ny dokotera teo. Efa misy papozy kely kay taona na tonga ohatra ny kamokamo zany tato ato. Andray, tena faly a. Tsy mihitsy aloha fihiniko nareo mianaka ka. Eo ary, mampianatra antsika zavatra maro ty fiainan'ity reto a. Zao vao takatro fareny ady, fahoriana. Alahelo mampitanondrika antsika ireny dia tsy maharitra fa toy ny setroka mandalo ihany. Manditsoka fotsiny fa tsy mampenjera. Matadidy lesona. Mampisy radio manolotra ho anao teo. Setroka nanditso. Tantara indray miaingo nosoratan'ny Unideal sy natao fanambinana. Novelomin'ny Artoko sy miartsoany Manginga. Miaraka tamin'ny avitra andrian'ny Fidy sy Domona Tantelin'ny Arivo ary Domona Lapura. Fitiavana Valisoa no nandray feo. Basta no mikirakirany lafiny ara-teknika. Artoko no nandrindra sy nanatontosa.
setroka nanditso